Sabotsinamena vaky ny fefilo ranobe mangenieny eny anarabe rivotozajude vinavinaina iditra ny taneta ny elanelany tolo iara voalohany sy andro kampania ny oalina narampisy vao mangenadratsy krizy maro lafy eto amin'ny firenena mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny tsiraray hoy ny mpanao politika taorian'ny fambolekazo izay adidoan'ny firenena nataony antokotiko Madagasikara teny Amerika Siny ny voalohany volana Martsa lasa teo dia miomana amin'ny paikady irosona amin'ny fanatsarana ny rafitra manomboka eny amin'ny fokotany ka hatreny amin'ny fohibe ny antoko ankoatra ny rafitra dia eo ihany koa ny fiatrehana ny andraikitra izay andrasan'ny malagasy amin'ity antoko ity ka nitarika ny fivoriana ny filoha nasionaly ny antoko Vaovao Mbs izay natrehany resony mbavambahoaka sy solotena avy amin'ireo distrika sasatsasany eto Analamanga nanamafy ny filoha Vaovao tamin'izany fa miandry ny tiko Madagasikara ny malagasy ary amin'ny mahantoko politika ny tim dia tsy afaka nitazapotsy ny loza manjon'ny firenena sy ny vahoaka saingy ny fanatsarana ny rafitra hatrany fotony ho any antoko no tsy maintsy irosona aloha hiatrika zavatra goavana ny antoko amin'ny titona ity hoy ny sekretera jeneraly ny antoko nanamafy zavatra anankiroa zany no dinihan'ny antoko ndray amin'ny mahantoko politika azy amin'ny mahantoko lehibe ny antoko tiko Madagasikara dia misy ny rafitra miaingany amin'ny fokotany hatreny amin'ny faritany hatraty amin'ny fohibe tsy afaka hijanona fotsiny amin'izao ny antoko fa tsy maintsy mandinika sy manatsara ary manavao an'izay ny rafitra zay manerana Madagasikara fa ny faharoa misy ihany koa ny zavatra andrasan'ny olona sy andrasan'ny firenena amin'ny antoko tim ary zay ny antony hoe androany ny fotoana savaranando amolavolana ny paikady foezaka sy lavitrezaka hiatrehana ny raharam-pirenena zany hoe hiandra amin'izay zavatra iandrasan'ny vahoaka sy andrasan'ny firenena amin'ny antoko tim zay ary indrindra ny zavatra takin'ny antoko ao anatin'ny antoko ihany koa dia ny fanatsarana ny rafitra eny anivon'ny fokotany hatraty amin'ny fohibe aty amin'ny nasionaly tsy maintsy avotany Madagasikara tsy maintsy avotana ny vahoaka malagasy ary andraikitry ny antoko politika izany araka ny efa nambarany filoha Vaovao ho hiatrany iry Andriamasinoro izay sekretera jeneraly ny antoko tim miteraka resabe ny anivon'ny fiarahamonina ny fahazahoan'ny filoham-pirenena malagasy fiara raitra dia raitra marka Mercedes Maybach tsy ilay fiara ny olana hoy ny faneho-kevitra fa ny vidiny sy ny olana mahazo ny malagasy hoy ny solombavambahoaka voafito amin'ny boriboritany faefatra manomboka eo amin'ny 400 sy 2,5 sy 4 hetsy euro na ray faingo 2 miliara ariary mahery ny vidiny ary mety ho tonga hatrany amin'ny 7 sy 4 hetsy euro na 2 faingo 2 miliara ariary arakaraka ny karazany sy ny taona ny voany misy tery mipetraka ho an'ny firenena ny fietsika asehon'ny fitondrana amin'izao ka nentina natao fitaovana ho fanonganam-panjakana sy nanam-piampona ny betrom-bahoaka tamin'ny taona 2010 rehefa ny vidy fiaramanidina izay nosoratana tamin'ny fanjakana malagasy ny fitondrana Vaovao tamin'izany mbola tsy mazava hatreto hoe fiara manokana ve sa fiaram-panjakana ireny ho ihany ny solombavambahoaka Rina Randriamasinoro le izy zavatra roa samy hafa tsy azo ampitahina mihitsy hoe fa maninona ny filoha Vaovao no ny vidy fiaramanidina izay tsy ho anazy tenany fa ho an'ny Madagasikara ary maninona ny filoha ankehitriny mividy fiara raitra hitondrana anazy mivezivezy tsy fantatro hoe misoratra amin'izy le fiara no misoratra amin'izy fa ny fiaramanidina aloha dia fiaramanidina ho an'ny firenena malagasy fa tsy ho an'ny filoha Vaovao tsy azo ampitahiny zany satria ny antony dia tsotra fahafiry moa ny laharana nisy an'ny Madagasikara tamin'ny filoha Vaovao mitondra ny firenena ilaharana iny dia ny paramètre rehetra milaza fa mandroso Madagasikara ary tsy sahirana vahoaka tao aminy na zany économiquement na resaka sosialy nananana izy azy ny olona ary tsy misy an'izany olona hoe andeha tsisy hoanina dia hozaraina vary masaka tamin'izany fotoana izany fa ny olona ny asany akamaroan'ny olona firifiry moa ny olona ankehitriny tsy hanasa ntsony vokatreny 2009 reny satria niala teto amintsika reo investisseur reo dia very daholo ny asa fa tamin'izany ny olona ny asa ary nanana
ny maizy azy nytokatrano tsirairay ava tsisy mandeha mangataka zany fa ankehitriny efa sady tsy miasa ny olona mangalatra nona dia normal raha misy kritika rehefa misy zavatra vidin'ny filoham-pirenenana vidin'ny fitondram-panjakana zay hotsaraina hoe tsy mbola lahara-pahamena mahasoa ny vahoaka fa mbola mahasoa ny mpitondra manokana ka tsy azo apitahaina ny zavatra ohatr' zany raha ohatra ka mandroso ny firenentsika tsy manatsiny mihitsy mpitondra raha mividy zavatra zay marika mampatanjaka ny firenena zary lasa fanisona ny malagasy ny zava-misy ho ihany ny faneho-kevitra ny filohany mamoaka fiara raitra de raitra fa ny vahoaka miasa irana sy mahantra andro manalina miaina anaty sy fandriam-pahalemana andro manalina miaina fidangany vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra miaina krizy mandavan-taona ka tsy mahagaga raha miteraka resabe izany ho iatrany député Rina Randriamasinoro marika mampatanjaka ny firenena nge nanana ny Madagasikara fiaramanidina fa zany hoe nonony fialonana moa ny tsarako azy dia hoe aleo amidy io dia zaraina amin'ny vahoaka ny vola zaraina tamin'izany zany dia fa natao zay ampahantrana sainy ny vahoaka tsy hananana zavatra tsara fa dia hoe aleo ny avion amidy ho zaraina amin'ny malagasy aiza zao ny volan'ny avion zao namidy ny volanamidy ny avion anerma dia izy daholo zany zao volan'izany tena mba nipiaika any amin'ny vahoaka malagasy tokoa ve fa maninona amin'ny vahoaka malagasy zany zao ty vao maime mahantra ny tanany laharana farany mahantra indrindra eran-tany reny laharany reny nge miankina ny paramètre rehetrarehetra ny indicateur rehetrarehetra milaza fa tsy misakafo ny olona dia zay mahatonga ny firenena mahantra ka ny lahara-pahamehana zany zao tokony zay ampatanjaka ny firenena ny matanjaka dia matanjaka zay ny vahoaka ao anatiny manana ny fahaleovantena nahara-tsakafo miasa ny olona ary ny olona rehefa miasa mivadika moteur mampandroso ny firenena fa ny olona zao tsisy hoanina lasa sadra ho an'ny firenena dia normal raha mahantra ny firenentsika ary tsy azo sitraka mihitsy fa ho kritika no azo ny fitondrana amin'izay zavatra ho vidiny rehetrarehetra eo tsy vao izao ny filoham-pirenena no namoaka fiara raitra nampitola gagany maro ilay kadiaka misanja efa zato tapitrisa ariary na iraetsy euro tamin'ity taona ity dia nampiratra ny maso nahita azy nivoaka ilay Mercedes maibasy raha iverenana nefa ny tantara isan'ny natao fitaovana nanonganana any marika ravalomanana tsy ho filoham-pirenena ny taona 2024 ny fifidianana ilay fiaramanidina Air Force One 2 teo amin'ny 900 tapitrisa dolara tamin'izany izay any ny fanjakana malagasy azo lazaina ho tsara sy nety kokoa nefa ny farom-piainan'ny malagasy tamin'izany nanana tahirim-bola vahiny nanodidina ny 2 miliara dollara isika tamin'izany ka nahafahany ny fanjakana tetezamita ny asa any ka ny ampahefatrio sisa ny tavela rehefa tapitra ny taona mampametra-panontaniana amin'izao ny hoe aiza ho aiza isika manao ahoana mety ve ny fiainan'ny firenena milamina ve ny toe-karena sy ny sosialy anjarandrehetra no mandinika ny zava-misy ho iatrany ity solom-bavambahoaka ity rotika tanteraka ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena zary toe-tsaina sy toe-panahy feno fitaintainana ankehitriny no mameno ny fiainan'ny isam-baravarana mitaintaina amin'ny tsy fandriam-pahalemana mitaintaina amin'ny vidim-piainana mitaintaina amin'ny sakafo-hanina velona mitaintaina maty mbola mitaintaina satria tsy laitra ny vaky fasana noho ny tsy fandriam-pahalemana ny valalabe mandry 20 isanjato mahery no mitaintaindava toy ny sobakaka ambodirina basy amatafondro no miandry raha miezaka mijoro sy milaza an'izay eny an-dalambe ary mety efa voasoratra ny vesatra sy ny loam-piampangana mifototra amin'ny hoe fanakorotanana fanotohinana ny filaminana anatin'ny firenena tena arabaky teny ilay teny ataon'ireo mpisehatra politika hoe fonja be mitafilanitra i Gasikara amin'izao tratry ny mpitondra ankehitriny ny tanjona hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena tratra ny fitondram-panjakana ny tanjona zay nampahantrana ny vahoaka tratra ny fitondram-panjakana ny tanjona zay nanidina ny vavan'ny vahoaka sy namatorana ny tongony vahoaka ka ao anatin'ilay fiarahana mitady vahaolana zany ny mpanao politika avy amin'ny fanoherana sy ny vahoaka zany hoe ny tongotra no afaka hidina ho an'ny vahoaka ny tanana no afaka fatorana ny vava no afaka hidina ny fantrana no afaka hoentina any amin'ny isambaravarana sy ny tokatra ny vahoaka malagasy fa ny fisainany vahoaka tsy afaka fatorana tsy afaka katraina
mandinika sy misaina ny zava-misy amin'izao fotoana zao ny vaoaka malagasy mbola afaka misaina izy zany na tsy afaka mihetsika ara ny tanany sy ny tongony sy mivavany de mandinika sy misaina izy mbola anatin'ny famahana fatorana zanytsika mety misy matahotra mety misy no mbola sy tafanga mety misy nefa voavatsy kelikely ny fatorana amin'ny tongony ny amin'ny tanany ary mety misy nefa afaka misoka baba amin'izao fotoana izao fa ny fisainana zany dia miara-mahatsapa zany tsy mety zao zavatra zao ka zao déclenchement an'izany rehetrarehetra zany no iaraha-mikariko tsy raharaha antoko politika intsony izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ho iatrany ireo zava-manantany faniry ny fahasahina milazany marina amin'ireo nampindramina fahefana ihany no vahaolana ahafahana miala amin'izao zava-misy izao ho iatrany ny fanazavana ny tolon'ny menalamba satria menalamba ny nanomboka ny tolona voalohany taorianany fidiran'ny frantsay tamin'ny fanjanahantany ny tolon'ny menalamba tompoko tsy vitatsika raha tsy taty amin'ny taona 1700 zany ary mbola tsy azo amin'ny apahany satria tsy naverina tamintsika zay niaraka tamin'ny tany be renosy kely ilzay paritra hoy isika zany zany mbola tsy ampy ny fiandrianana dikan'izay za tsy miteny mbola mitaky fotoana maro fa raha 2009 mifanapotehana 2025 tsika amin'izao fotoana zao manomboka afa-patorona malagasy ary samy teny manomboka manohitra amin'ny lafiny zavatra maro be ary misa miteny zay nge mahatonga ny fanagadrany zay nge mahatonga nyreto olona makafanapahakevitra momba ny préfet de région sisisa sy préfet de police asaina makafanapahakevitra reto zay mahatonga an'izy ireo makafanapahakevitra nevony tafika samy hafa sy ny zandarmerie sy ny rehetrarehetra manamafy ny resaka sécurité zay mahatonga an'io ahoana no ahafahana zany manery ny amin'ny akabeany fomba fanehoan-kevitra na any amin'ny tambazotra sosialy na amin'ny lafiny haino manjery amin'ny akabeany de fantatry izy ireo fa zao tsy voakatra ny saina sy ny fisainana sy ny fahafantarany voaka malagasy ny amin'ny zavatra manjo azy tsy mahatafa voaka baolina ny fotoanana ankehitriny ary tsy misy azon tenana intsony anisan'ny porofo mivaingana ny resaka fampiasam-bola vahiny na investissement direct étrangère izay 500 sy 700 tapitrisa dolara no tombana ho an'ny taona 324 ambany be lavitra raha mita amin'ny de ho an'ny taona 24 izay nahatratra ray faingo 2.7 miliara dolara ary mbola tsy nisy nahatratra izany hatramin'izao araky ny nambara ny rafitry ny firenena mikambana ao amin'ny vision prospective de Madagascar ny volana jolay 424 lasa teo midika izany fa mila manana fahasahina manova andrehetra ary zava-dehibe ny fandresena ny tahotra ho iatrany ifaniry ireo zava-manantany 17 taona tsy nisy nanamboatra ny lalan'ireo mponina eto amin'ny fokotany Andranomahery ankorondrano fahasahiranana tebotebo no iainan'ireo mponina rehefa tonga ny fotoanan'ny rotsakorana toy izao ankoatra ny lalana malama anaty fotaka mandrevo manampitrotraka ny olana efa misy ny fiakaran'ny rano any kalakana no azahoana famezivezy mamonjy ny trano fonenana ho an'ireo any sisa tsy traboina raha ny fanazavana tena ela mbola zazakely any efa zao ny lalanay zao nefa izy 10 taona mahery azy zao ny rano moa de efa tsy lazaina rehefa tonga ny rano ny alaman'ny lalana zany tena mampalahelo be rehefa tena hoe tena avy ny orana ety aminay tratran'ny rano ny trano zany nga lavina ntsony e zany efa zavatra iainanay hatramin'izay zany ny rano tonga aty ananina aty rehefa tena miakatra ny rano ty lalan'ity zany rehefa tena avy ny orana tsisy azo atao mihitsy zany ty tanàna ty fa ny lakana izy mandeha amin'ity rehefa tena fa zao aloha mbola mbazo azo fa rehefa tena avy zany le orana hoe orana tsotra de manenty an'ity de iny de tsy azo an-tanany ty rehefa tena any ho famahana ny olan'ny mponina dia nirosona ny fanamboarana ity lalana ity nijery ny firoson'ny asa fanamboarana ny ampahandalana amin'ny refitelonjato metatra ny solombavam-bahoaka fe no ranambomanana ny volany siady no nahafanana tanteraka izao asa izao ho ny solombavam-bahoaka fe no ralambomanana ty lalanty enareo teo angamba nytenen'le ponina ety hoe 10 taona tsy nisy fanamboarana ty lalanty nefa ty anisan'ny fokotany lehibe indrindra atao anatin'ny 3e arrondissement ary fanamby hatramin'izay hoe ezakitsika tsy maintsy anaovana ty lalanty manomboka izy tya ny rarina ny avitany izy hatramin'ny farany misy any efa eo amin'ny 700 metatra eo au total ity zavatra ty etape roa izy tya mandeha aloha zao ny 300 metatra fa amin'ity taon'ity ihany mamita ny ambony rehetrarehetra ao anatin'ny tetibola le efa nomena solombavam-bahoaka no anaovana asa indrindrindrindra ary miezaka
ezaka izay hoe tsy ho lalina foana amin'ny tsisy dikany le volam-bahoaka reny fa mba tena iverina any amin'ny vahoaka. Tamberinandraikitra ho an'ny vahoaka ity asa fanamboaran-dalana ity satria volam-bahoaka ny siady hoy ny fanamafisany. Fisaorana moa no nasitrin'ireo mponina tamin'ity solombavam-bahoaka ity ny amin'izao fanapahan-kevitra mijery manokana azy ireo izao. Efa ho 50 taona mako tsy nisy mpijery sy nanamboatra io ampahan-dalana io. Rano be mangeny arabaky teny no mamaky ny arabe to sabotsina mehana amin'izao fotoana. Vokatry ny favakisan'ny fefloho mamefy ny rano eto amin'ny fokotany andompotany. Vokany olona 200 no traboiny ka natoby ao amin'ny EPP ankady kely lafy. Ari zay raha nampolina ny sakafon-dreo olona zao zao tanjoaka efa misy sakafo karakarain'ny polina. Ankoatran'izay dia manala zay olona rehetra taveleny. Saina miala zany fanetanana zay anisan'ny raha namizandarina manetana olona hiala ireny ara-mbola. Arorika mitazona ny rano amina fokotany maromaro ary tonga aty Antananarivo renivohitra ny vaky vokatry ny rotsakorana tao anatin'ny 2 andro izay. Koa ny solombavam-bahoaka avotra Andriamosa. Mbola ny komina sy ny solombavam-bahoaka no mandray tanana ireo traboina amin'izao ka anaovan'ny solombavam-bahoaka Antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izany. Fa arorika anankiray makasika ny rano avy any Manandrina, avy any Viliazo, avy any Feferana, avy any amin'ny komina Ankadikely. Dia vaky io dia tondraka ny rano eo amin'ny RN3 Sabotsinamena mampitoy Sabotsinamena sy Ankadikely. Ka io faritra iva. Na tonga an'izany dia ireo fanotofana tany maro samihafa satria tanimbary ireo tany ireo taloha. Amin'izao fotoana nefa noho ny fitombam-ponina fitaran'ny tanàna dia misy fotodrafitrasa maro samihafa ka mila anao Antsoavo ho an'ny tompona andraikitra ny station de pompage eny Ambodimita mba hamany rano mamba aingana mba tsy hanimba fotodrafitrasa maro samihafa fa victime ny mpandraraha ny olon-tsotra ihany koa. Misy trabona zao ao Sabotsinamena any amin'ny bebe tsara fara amin'izao tsika amin'ny teny zao. Zay raha ny ao Sabotsinamena fa mbola ao anatiny koa ary amin'ny maka Belanitra. Zay raha malala fa misy tanimbary 400 hektara. Tsy 400 hektara zay tondraka ny rano ihany koa amin'izao fotoana izao. Ka mila mitandrina tsika zany mba ilana avao satria ao amin'ny fokotany nandidiana misy mponina maromaro zay miaina sy mivelona sy mimonina ao. Ao izy mamboly, ao izy mipetraka, ao izy miaina ary mamatsy Antananarivo renivohitra. Hatreto aloha zao dia mbola zay amin'ny mahasolombavam-bahoaka moa tompona andraikitra ny tena amin'izany dia manao afatry mipatsaka ny andraisan'ny fanjakana andraikitra satria tsisy mpiary olona ireo. Mila mailo ny rehetra satria mbola itohy ny rotsakorana ao anatin'izao fotoam-pahavaratra sy ny rovidoza izao ho iatrany ny solombavam-bahoaka. Mila manaraka ny toromarika rehetra ihany koa ny mponina ho fisorana ny loza mety hitranga vokatry ny tsy fitandremana hoy ny fanazavany. Nahazo hery hatrany ny rivodoza Juda ary vinavinaina hiditra ny tanety eo anelanelany distrika ny Toliara voalohany sy Andro Kampania ny Oalina na vao mangirany ratsy sy rampitsora ny famitambavao avy amin'ny meteo. Tafakatra amin'ny sokajy forte tempête tropicale izy amin'izao ary anana tanjaka hatrany amin'ny 90 km isan'ora ny rivotra hiaraka aminy amin'ny fotoana idireny an-tanety. Tanandrefa ny Toliara no nisy ny foibeny Juda ary anatafitra 520 km isan'ora manakaiky ny foibeny. Nikisaka ny anatsimo tsy nananisy ka na afaka 420 km isan'ora. Vinavinaina tratra mahery ny 20 mm ao anatin'ny 420 ora ny rotsakorana hoentin'ny Juda ka mety teraka tondra-drano sy fiakaran'ny rendrano. Manimba tanàna sy fotodrafitrasa, fiotsahan'ny tany amin'ireo toerana mora marefo ary fiakaran'ny ranomasina izay mety hatratra 5 metatra ny havony indrindra amin'ny faritra manakaiky ny toerana idirany an-tanety. Nahazo loza mitato amin'ny loko mena ny Androy, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa, Sakara, Betoky Atsimo, Benenitra ary Ampania. Loza manambana amin'ny loko mavo, Iorombe, Anosy, Atsimo Atsinanana, Morondava, Manja, Beroro ary Ankazoabo.
nandray fepetra manokana ny tompony andraiki-panjakana ny toerana omaly alina nampiato ny fampianarana manerana ny faritra tsy mandrefa ny iray manontolo androany zoma 17 martsa sy ny rampitso sabotsy 18 martsa tsy miasa ihany koa ny mpiasa-panjakana sy ny tsy miankina rehetra ny toerana nanomboka androany ankoatra ireo sampandraray izay tokony ametraka ny service minimum. Ankoatra izay, miato ny fitateram-bahoaka amin'ny lalam-pirenena fa 5, fa 7 sy fa 10 ho an'ny zotra rehetra na nasionaly na regionaly miainga avy eo Toliara nanomboka androany ka hatramin'ny rampitso sabotsy rehefa nahazo ny fankatoava ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Voarara ny fivoanan-dranomasina na mpanjo na mpitatitra izany. Raha rehefa mitambo avao efa miditra ny tanàna ny ranomasina ho Morombe, mbola mitoy ihany koa ny amafy ny rivotra any an-toerana. Velitaraina ny solotenan'ireo mpitatitra eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra ny fanaovana tsintsinina azy ireo amin'ny tsy fampitoviana ny lalàna mpiarina eo amin'ny samy mpitatitra. Niteraka fikorotana famoivozana sy ny loza maro samihafa fampiasana ireo fitaterana tsy tafiditra ao anatin'ny ara-dalàna noho ny tsy fahalalàn'izy ireo ny tolo lalàna rehetra amin'ny fifamoivozana raha ny fanehoan-kevitra. Taxi bisikileta sy ny anao efa hita mihitsy hoe transport illicite le izy dia tokony izy tokony ao mihitsy izy satria na fanelingelenana amin'ilay famoivozana raha tena misy fiantraikany ratsy mihitsy miteraka accident dia miteraka fahavoazan'ny hafa amin'ny tsy fitandremana na koa mety noho ny tsy fahalalàna satria zareo sady tsy misy assurance no tsy mahafantatra le code de la route dia manaonao foana. Rehefa zareo tsy mandony inona tsy mandoa assurance tsy mandoa patente zay nefany isy ataona dia tsy mahazo miasa raha tsy manatanteraka zay indrindra visite technique isaky ny efa-bolana tahaka an'izay ka raha ny tena marina aloha dia tsy tokony isy mihitsiny ary dia fanjakana hafahafa ihany moa ty fanjakana ity satria zavatra tsy tokony atao no atao. Arak'izany maro ireo mpisehatra amin'ny asa fitaterana ny tsy mahafantatra ny volan-ketra tokony aloha eny anivon'ny komina ka isan'ny antony tsy ahafahan'izy ireo manapa-kevitra amin'izay tokony atao momba ny saran-dalana. Raha vao ohatra tsy voaloha zany le izy dia efa tsy maintsy sazian'ny polisy ianao amin'izay fotoan'izay ka tsy maintsy miteny tompona fiara ianao aloha dia aloha le etsaka. Zany hatreto aloha mbola le izy manko mbola tsy betsaka tsy mahafantatra fa hatreto aloha mbola tsisy mieritreritra ny apakatra frais fa rehefa tena maheno daholo ny rehetrarehetra tsy fantatra le izy mety tonga amin'izay ihany satria na zany frais ana eto aloha zao tena mora dia mora mihitsy efa tokony hiakatra mihitsy amin'ny fiakarany gazoaly eo. Etsikilany betsaka ireo tsy hanasa ary hatreto mbola tsy misy politika maritra tsy maharitra momba ny fanananasa kanefa izay kely iveloman'ny olona ny lasa anaovana fanararo tapa-efana raha tsy laza fotsiny ny fandraofan'ireo taxi bisikileta omaly. Olona manarivony anefa mivelona amin'ireo fitaterana tsy ara-dalàna ireo raha ny fanehoan-kevitra ihany. Tokony tsy ataony zareo an'izany le taxi bisikileta satria io mba fiveloman'le olona efa tsy mangataka mba hoe manao asa tena zany dia tokony tsy alalaina le bisikileta an'le olona fena ny efa hainareo fa mafy be dia zany tokony manokatra manome offre aloha zany ianao manome asa ianao zay nova manjara an'le zavatra afa-tsy tonga dia tokony foananao olona amin'arivo ange manao an'ity asa ty dia le izy foananao fotsiny le zavatra nefa ianao tsy manome solution hoe zao no mety amin'le izy dia zao ny manoloana izany tokony jerena manokana ny fampiasan'ireo mpisehatra tsy ara-dalàna amin'ny fitaterana tokony ampitoviana ny lalàna mpiarina amin'ny rehetra ho ihany ny fanehoan-kevitra. Ny 4 aprily ho avy izao dia Madagasikara no ampiatrano ny fioanam-be fahadimy'ireo filoham-panjakana sy lehibe ny gouvernemanta eo anivon'ny voamieran'ny ranomasimbe indiana na ny COI. Ity ny sary famantarana na logo sy ny tranokala amin'ny fioanan'ny voamieran'ny ranomasimbe indiana na ny COI izany. Maneho ny soatoavina sy ny tanjon'ny ijoroan'ny COI ny famantarana. Tao anatin'izany dia nampiasaina ny loko maitso ho fanehoana ny tontolo iainana sy ny fambolena izay sehatra manandanja ho amin'ny faritra tsirairay. Tao ihany koa ny loko manga izay nanamarika ny lokon'ny ranomasina indiana sy ny toetry ny andro eto Madagasikara. Ny sainam-pirenena kosa manamarika ny firaisan-kina Madagasikara sy ireo firenena mivondrona ao amin'ny COI.
loa FDB odiny ireo firenena dimy mandrivy tia fionana ny fiarovana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eo ihany koa fampandrosoana lovain-jafy ary indrindra fanamafisana amin'ny fiara-miasa eo amin'ireo firenena ao amin'ny ranomasimbe indiana. Ny voalohany indrindra aloha dia ny foto-kevitra ijoroan'le fivoriana tampony satria zavatra tena ho an'ny Madagasikara zavatra napetraka andremotofilo foana ny mahazava-dehibe io fiandrianana sy fahaleovantena ara-tsakafo io sy ny manodidina ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao, fiovaovan'ny toetrandro, fiovaovan'ny vidiny ny produit de base moa zany dia zava-dehibe ny fiarah-mientan'ireo nosy manodidina mba hiatrehana an'izany tsindry rehetra izany. Dia izay no anisan'ny andraindrayntsika zany ny fanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ireo nosy ireo kasika n'io olona ny fanjariana ara-tsakafo sy ny fametrahana izay fahaleovantena ara-tsakafo aty amin'ny faritry ny ranomasina indiana izay. Ho tanterahina eny amin'ny CCI Vatomouty ity fionana ity, 10 taona taoriana amin'ny fionana farany izay natao tamin'ny Moroni ny taona 2014. Fotoana anaovan'i Madagasikara, La Réunion, Comores, Seychelles sy Maurice tombana amin'ny fiarahamonina antoka tao anatin'izay 70 taona nijoroana sy nivondronana teo anivon'ny COI izay. Ny lalao ny fanandrinany ankoay vehivavy sy Chine no nanokatra ny lalao an'i Madagasikara nandritra ny fifanarana FIBA Champions Cup 3x3 izay atao any amin'ny Central World Square nanomboka androany ary aritra 2 andro hatramin'ny alahady ho avy izao. Nomontsahan'ny Chine tamin'ny 2020 no 2020 ny ankoay teo amin'ny sokajy vavy. Tsy mbola nahita fandresena ihany koa ny ekipa no tarihiny Jaofera Christiana Minoarso nanolona ny ekipa Rodman Warrior Canadienne tamin'ny lalao faharoa natao androany any. Resy tamin'ny 2024 ny ankoay vehivavy. It all comes down to this free throw attempt. Zhang Jiangping. Oh, missed it. Oh, but you get one more actually because that was the 7th foul. So one more chance to end it before the horn. Otherwise, we'll have to suffer through two more seconds. We won't have to do that. GG's. China winning before the limit, 21-13 over Madagascar to start there. I Serbia larana voalohany amin'ny filarana FIFA 3x3 maneran-tany no nifandona tamin'ny ekipa lehilahy no tariny Eli Randriamampiona tamin'ny ity andro voalohany ity. 2-7 no isan'ny sarahany rotonta. Tsy nahita fandresena ny ankoay. Mbola resin'ny Autriche tamin'ny 2-20 no 4-20 ihany koa tamin'ny lalao faharoa. Loses handle on it. Ellie from deep. And that one does not go. Karanjic, man, he is ferocious. The bald bull. And that one is missed. So Rationarivo has hit a cold spell. Serbia would gain point. Neither team can foul without free throws being the result. Serbia looking to put this one away. It is poked away. Ellie now, he wants to let a 2 go, and he does! Bottoms up! Madagascar within 1. Nobody there to stop the gladiator. So that big 2... Mbola samy atrika lalao fahatelo avy ny ankoay lasy vavy rampitso sabotsy 12 Martsa. Ifandona amin'ny Allemagne ny sokajy vehivavy raha ifamitana amin'ny Pays-Bas kosa ny ankoay lehilahy. Ny ampangany tafika Israeliana ho mpanao herisetra ranofo sy fanarotana ranofo amin'ny endriny hafa mifototra amin'ny mahalasy sy ny mahavavy amin'ny ady amin'ny Hamas amin'ilay magaza ireo manampahaizana iraisam-pirenena omaly. Nandahizana nefa Israely ary manondry ireo fiampangana ireo ho tsy mari-potitra sy tsy voamarina. Nambara azy Israely fa mamoetra ny fihetsiky ny voamerany zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana. Ankilana nefa maro amin'ireo fikambana iraisam-pirenena no efa nanondro fihetsika ataon'i Israely tao Gaza io toy ny Amnesty International. Torak'izay ihany koa i Afrika Atsimo izay efa nitondra ny raharaha teo anatrihan'ny fitsarana iraisam-pirenena manoloana ny fihetsika mamoetra ataon'i Israely. Ankoatra ireo, farafakely ny firenena 12 no mikasana ho fitarainana sy fanamariana momba ity tranga ity toy ny Belgique, Colombie ary Irlande.